izy io zany raha malala hoe gama vovoalohany sy zany hoe sirka zany eto Madagasikara io amin'ny 5 octobre io a dia raha ho anahy manokana aloha hitako hoe tombony manokana mihitsiny io a antsika malagasy mba atrehana raha za zao ho avy any amin'ilay fotoana efa nahazo be satria voavoalohany io nisy a tsy fantatra na mbola isy na tsisy aorianan'izay dia ararotina aloha fahalala tsy indromandry bavady a mety occasion anankiray ahafahana mba mijery zany eto Madagasikara dia ho avy tsara mihitsy amin'io. Tena fantatra mihitsy hoe misy cirque en palais des sports amin'ny 5 octobre ao avy zao dia andeha mihitsy hiaraka amin'ny namako efa nahazo billet zay. Ie, fantatro amin'ny 5 octobre amin'ny Antananarivo ao palais des sports. Ho avy zany ianao? Ie, ho avy sy ny zanako. Amin'ny 5 octobre 2024 sy roa arivo. Aiza ilay toerana? Palais des sports. Ie, dia lahy zany efa nahazo billet. Ento. Dia ho avy zany lahy amin'ny fotoana io? Ie, ho avy mihitsy ako. Amin'ny la vie 5 octobre amin'ny palais des sports amin'ny Mahamasina fampisehoana mbola nisy eto Madagasikara mihitsy fa voasambany misy mpanamasy be dia be dia misy mpanakanto vahiny mbola tsy fantatra koa avy eo. Le trapéziste amin'ilay cirque ny tena tiako ilay mandehandeha eny ambony tady sady mahaliana anahy. Tiako koa ilay hijery an'ilay vahiny be dia be mbola tsy hita teto Madagasikara. Cette machine